dia mbola faly manonona trany ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ho amintsika mianakavy ry havana amin'izao vanim-potoana ny fankalazana ny Paska izao. Ny tenin'Andriamanitra izay fampizarantsika dia ao amin'ny Romanina 9:7-7 dia ohatran'izao ny vakiny ao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe koa amin'izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika ry havana malala. Izany hoe Paska izany mahatonga azy hoe fandresena dia izao Jesosy izay efa nieritreretiny rehetrarehetra mihitsy hoe resy lavo ny daraboka ny akohaka maty tanteraka nitsangana indray niverina indray ary dia niseho tamin'ny mpianany tsy niseho tamin'ny olona rehetrarehetra izy fa ny mpianany izay malalany zasy ianao izay tiany noariana isika amin'ny mampianatra ny tompo antsika mba hahitan'i Jesosy. Izao tontolo izao tsy mahita azy tsony zasy ianao mahita azy amin'ny alalan'ny vavaka amin'ny alalan'ny asan'Andriamanitra izay ataony amiko izay ataony aminao isan'andro isan'andro. Noho izany ry havana mampalahelo kely fotsiny dia izao mbola betsaka tsika kristianina no tsy mba mino ary tsy mba migoka an'izany atao hoe fandresena izay men'ny tompo antsika izany. Satria tiako fantatrao ry havana fa raha ohatra ka naresy tahaka izany Jesosy tsy naresy mba ho an'ny tenany izy fa naresy izy nandresin'ny fahafatesana izy mba ho asy ho anao. Nidina tetỳ izy novonoina izy tsy ho an'ny tenany fa mba ho ahy sy ho anao mba handofantsika ny fiainana mandrakizay. Tsy ny fiainana mandrakizay ihany anefa fa na ny fahasalamanao fanasitranana anao na ny fivelomanao ny asa mandrarahanao na inona ady-tsaina ady-panahy iainanao eritreretinao mihitsy ny hoe mafy ny adiko mafy ny zavatra menjady amiko. Jesosy nefa ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresitsika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Tsy misy olona mandresy izany raha tsy miady ry havana. Raha ohatra ka tsapanao izany fa tena hoe betsaka ny adinao tadidio fa fitiavan'izay manomboka androany dia tadidio fa fitiavan'i Jesosy izay satria matoa ianao meny an'izany ady be dia be izany tia ny hanana fandresena be dia be koa ianao izany. Ny tena vaovao mahafaly mahafinaritra mieritreritra azy ty raha miady ianao raha misy olana eo aminao raha misy fahavalo eo aminao ay le fandresena le hoe ho azonao tsy ianao kory miady. Exodus 4:7-7 Jehovah hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Aza kivy ry havana ny olona kivy dia manome tsiny an'Andriamanitra. Ny olona kivy sy mitanondrika manjary mampihitra ny voninahitr'Andriamanitra. Aiza koa ny hoe kristianina hono nefa resy lava kivy lava fa izao ny fandresenao manjary fandresen'i Jesosy. Ny fanasitrananao manjary voninahitry Jesosy. Ka noho izany izany rehetra izany dia tena entina mampahery antsika fa efa eo am-pelantananao daholo izay ny hery rehetrarehetra. Mijoroa hatrany manana finoana asandrato ny vavakao fa tena mihaino vavaka io Jesosy io mampahery anao izy. Ny fandresen'i Jesosy fandresena ho anao. Ny valim-bavaka azonao voninahitra ho an'Andriamanitra. Dia mahery zany aza kivy mihitsy tena tianao Jesosy. Mahery hatrany. Amen.